aminareo atranany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fampona atao amin'ny fifaliana. Fampona atao amin'ny fifaliana. Zany no asongadiny mofinainantsika indray anio ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko 720 ny andininy 720 hatramin'ny andininy 120. Fampona atao amin'ny fifaliana. Nanatanteraka fanadiovam-pivavahana lehibe i Jojada mpisorona. Nesorony teo amin'ny fitondram-panjakana i Atalia mpanjaka izay nandrombaka fahefana tsy araka an'Andriamanitra ary dia napetrany andimby azy i Joasy mpanjaka. Ary teo amin'ny fanatanterana izany dia noezahany Jojada mpisorona ny hanadio amin'ny fomba rehetra ny fitantanam-pivavahana, ny fanadiovana ny tempoly, ny fanadiovana ny rafitra amin'ny tantana, ny fanadiovana ny fomba fanompo-pivavahana. Ary izany rehetra zany no fampona masina sy fampona madio eo anatrehan'Andriamanitra. Ambara fa zany fampona madio izany no miteraka fifaliana. Dia indro ary Jojada mpisorona miantso ny fiangonana rehetra dia ny zanak'Israely rehetra hanao fampom-pivavahana amin'ny fifaliana araka ny lalan'i Jehova. Izao no voasoratra eo amin'ny andininy 720 manao hoe: ary Jojada nanendry olona hitandrina ny tranon'i Jehova ho feheziny Levita mpisorona izay nozarazarain'i Davida ho an-tranon'i Jehova, hanatitra fanatitra hodorana ho an'i Jehova araka ny voasoratra ao amin'ny lalan'i Mosesy amin'ny fifaliana sy ny fihirana dia araka ny nasain'i Davida natao. Fanaterana fanatitra amin'ny fifaliana. Mampahatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny manome amin'ny fifaliana no sitrak'Andriamanitra. Dia indro taorian'ny fanadiovana ny tempoly sy ny fombafomba-pivavahana rehetra dia asaina manatitra fanatitra amin'ny fifaliana ny fiangonana. Ary tsy izany ihany fa rehefa maty i Atalia mpanjaka izay nandrombaka fahefana, rehefa napetraka ny mpanjaka ara-dalàna araka ny fandimbiasam-pahefana tokony ho izy, taranaky ny mpanjaka teo aloha avy tamin'ny taranaky Davida i Joasy, dia indro niteraka fifaliana ho an'ny fiangonana manontolo zany. Arak'izay voalaza eo amin'ny andininy 120 manao hoe: dia nifaly ny vahoaka rehetra. Dia nifaly ny vahoaka rehetra ary nandry fahizay ny tanàna. Fa Atalia efa novonoina tamin'ny sabatra. Efa nesorona teo amin'ny fitondram-panjakana ny ratsy fanahy, mpanompo sampy, lindra izay mpanao mpamon'olona ihany koa aza. Tena nodiovina ny fitantanam-panjakana ka miteraka fifaliana ho an'ny olona izany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ho antsika indrindra izay manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana, na andraikitra inona na andraikitra inona, arakaraka ny zara fampona nomen'Andriamanitra ny tsiraray avy, tanteraho amin'ny fifaliana ny famponao. Zany hoe aoka ho masina ny famponao, aoka ho madio ny famponao, tsy hifangaroaro amin'ny tsy masina, dia hiteraka fifaliana izany fampona ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Raha miteny izany eto hoe fampona mahatonga fifaliana, dia mazava fa ny fahadiovan'ny fampona no hiankina ny fifaliana
eo amin'ny fanompona zay ataontsika. Indrao mantsy ny fanompontsika sarotsaronana amin'ny fitiavatena manokana na fitiavam-boninahitra na fitiavana ny laza samy hafa dia tsy hitondra fifaliana na ny fifalian'Andriamanitra mihitsy zany. Indrao mantsy ny fanompontsika hosaromantsika fanapara-pahefana na ihany koa fanaovana vato tsindriazana na ihany koa sanatrin'izany manao didiko fe lehibe dia tsy ahita fifaliana amin'izany fanompona izany isika, na sanatria miaroaro faharatsiana ny fanompontsika dia mbola mitoetra amin'ny fahalotona ihany isika ka tsy mahazo fifaliana amin'izany. Na inona ary na inona andraikitra raisinao ao amin'ny fiangonana, manomboka any amin'izay heverinao fa kristianina tsotra, efa fanomponao an'Andriamanitra ny maha-kristianina anao. Ny andraikitra raisinao any anivon'ny sampana, eo anivon'ny fiangonana, amin'ny mahadekona, amin'ny mampiandry, amin'ny mahatompona andraikitra samy hafa, ampiram-piangonana na mpitandro na evanjelistra sy ny andraikitra eo anivon'ny synodam-paritany na foibe samy hafa, andraikitra omen'ny tompo, zara fanompona omen'ny tompo araka ny fanomezam-pahasoavana sy araka izay nanendren'ny tompo atsika tsiraray avy. Tanterao amin'ny fahadiovana, amin'ny fahitsiana, amin'ny fahamasinana ny fanomponao dia hitondra fifaliana ho anao sy ho an'ny fiangonana ary indrindra ho an'Andriamanitra izay nanendry sy naniraka anao zany, ka dia ho fifaliana lehibe tokoa ho an'ny olona rehetra ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Tanterao amin'ny fifaliana ary ny fanomponao dia hitanao koa fa ho faly aminao Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro, noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay nanaiko ho tonga olombelona, nanakaiky anay, mitoetra ety anivonay, vao avy nankilazainay tsy ela ny Krismasy, anehoana ilay fanoloran-tena lehibe nataon'ny zanakao. Nataony tamin'ny fahadiovana, nataony tamin'ny kitsim-po, nataony tamin'ny fahamasinana, ny fanoloran'ny tenany, ka mitondra fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Izay ihany koa Tompo, vonona natanteraka izany araka ny sitraponao, araka izay voafaritra ao amin'ny teninao. Dia taio ny fanompon'ny fiangonana rehetra, taio ny asan'ny fiangonana manontolo, taio ny fitoriana filazantsara amin'izao akatoko ny fety izao. Jereo manokana Tompo, ireo mpanomponao izay miasa mafy, miasa fatratra amin'ny fanenjehana fandaharam-potoana maro, ianao ampahery ary indrindra Tompo angatahanay amin'ny azy ireny fifaliana eo am-panatanterana ny azakazaky ny fanompona. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Amen.